tonga soa atao amin'ny fahatarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny hoazavaintsika androany zany dia momba ny cancer du côlon na ny homamiadan'ny tsinaibe izany. Tsara marihana fa fahatelo amin'ny homamiadana eran'izao tontolo izao zany io cancer du côlon io, ary dia azo tsaboina tsara raha ohatra ka tratra amin'ny fotoana izany. Mamela ahy ianareo zany anazava kely zany ny momba ny tube digestif na ny fandevonankanina zany amintsika olombelona. Manomboka eto amin'ny vava izany ny sakafo izay miditra, ary ao anatin'ny vava zany dia efa misy an'ireo karazana enzyme maromaro izay hoe mandevona zany ny sakafo. De rehefa voavolavola avy ato zany ny bol alimentaire dia midina zany izy any amin'ny lalakanina zany na ny œsophage, dia tonga zany ato amin'ny estomac na ny vavony izany. Ao koa zany dia misy karazana enzyme maro sy ny karazana hoe tsiranoka izany izay mandevona ihany koa zany ny sakafontsika olombelona, ka efa manomboka ao koa zany ny karazana transformation rehetra rehetra mba hanamoramora izany ny fidinany any amin'ny intestin grêle na ny ataontsika hoe zany hoe ny tsinay kely. Ny tsinay kely zany dia mirefy 9 metatra, hitantsika amin'izany zany ny hoe akadiriny zany hoe taova mpandevonan-kanina izany. Ary rehefa tonga ao amin'ny tsinay kely zany dia mbola misy ihany koa zany ny karazana transformation usine kely ao amin'ny tenantsika olombelona izany, ka ny sakafo ny nutriment zany na ny karazana vitamine sy ny sisa zany dia entin'ilay lalan-drà kely ato amin'ny intestin grêle izany, dia makany amin'ny foie na ny aty izany. Dia mbola misy ihany koa zany ny usine manao transformation koa zany tonga ao amin'ny foie, izany hoe izy zany no manivana an'ireny ataontsika hoe ny graisse na ny menaka izany, dia manaparitaka azy zany any amin'ny tenantsika olombelona izany ny vitamine sy ny otrikaina rehetra rehetra izany, zay hoe mety mahasoa na mety manimba ny tenantsika zany arakaraky ny sakafo nampidirintsika zany tao amin'ny vavantsika. De eo ihany koa zany ny rein izay manivana ihany koa ny ireo karazana otrikaina izany, ary eo ihany koa zany ny tsinaibe, izany hoe rehefa avy voasivana zany ireo hoe karazana sakafo zany de efa nifaikapaikany maloto zany no sisa mandeha any amin'ny tsinaibe, ka izay zany no mivoaka any amin'ny malototsika na ny hoe ny tay izany. Ao zany no matetika misy an'ilay hoe karazana olana zany de ny hoe ny cancer-ny côlon izany. Io zavatra io mantsy zany dia zavatra mbola tsy de tena betsaka zany any Madagasikara raha oharina zany aty amin'ny tany mandroso, kanefa moa raha ny fahenoko azy amin'izao fotoana izao dia efa miakatrakatra ihany zany ny tahan'io karazana aretina io zany any Madagasikara. Ka inona zany ny hoe symptôme na ny fabara izany ao amin'ny olona iray fa hoe misy cancer du côlon zany ny olona iray. Matetika io zany indraindray mety tsy ho fantatra, zany hoe tsy de misy signe zany aty ivelany, dia mety misy ihany koa lay ataontsika hoe zany hoe pré-cancer, zany hoe ny polype izany, misy izany an'ilay hoe karazana fivotosana zany ao anatin'ny tsinaibe. Ty zany ny hoe sarin'ny tsinaibe zany de ato anatin'ity zany no misy an'ilay polype. Ka io polype io zany dia mbola ataontsika hoe zany hoe bénigne zany, zany hoe
tumeur cancéreuse izy zany a fa mbola tumeur bénigne kanefa efa manomboka izy zany a manelingelina zany a ny fiainatsika olombelona zany a ny fisiny io a polype io ka tokony zany a hoe apisy an'ilay eritreritra amonjy dokotera ohatraohatry ny ahoana zany a ny hoe fisehoan'zany hoe cancer du côlon izany dia matetika izy zany a misy ny hoe fitohanana na ny constipation izay altéré amin'ny diarrhée zany hoe ndraindray zany a constipé le olona ndraindray zany a mivalana eo zany a tokony efa anaitra izany a ny olona izay hoe manana an'izay karazana symptôme zay a de mety mandoa de mety misy ihany koa zany a ny hoe maloiloy zany ohatry ny hoe te handoa foana le olona zany a dia misy ihany koa zany a ny hoe fiposinana eo amin'ny kibo izany a mizizitra ny kibo a feno rivotra ndraindray zany a tsy afaka mamoaka rivotra ary tsy afaka ihany koa zany a ny hoe mandeha any amin'ny lavapiringa zany dia eo ihany koa zany a ny hoe rehefa mikaka zany ny olona anankiray a de mandre hoe tsy tena mivoaka tsara zany a ilay tay ao anatin'ny kibo fa ohatry ny hoe mbola misy mijanona zany zany rehetrarehetra izany zany a dia tokony anaitranao zany ary mahatonga anao zany a andeha hijery dokotera rehefa misy ihany koa zany ianao amin'ny alina ohatra hoe tsembotsemboka foana amin'ny alina dia misy ihany koa zany a ny tay zany a izay hoe kelikely zany a ny fivoakany na hoe fohifohy na hoe tena manify be zany raha par rapport amin'ny hoe kaka normal an'olombelona izany dia eo ihany koa zany a efa tokony anaitra ihany koa raha ohatra ka misy rà zany a mivoaka na rà tena menamena be zany a na rà somary maintimainty a de efa tokony anaitranao ihany koa zany a izay zavatra izay fa ndraindray aloha hoe tsy voatery hoe hipanika zany raha vao hoe misy rà ny kaka fa ndraindray ihany koa zany a misy hémorroïde ihany koa lay olona zany a dia izay no mety hoe mampisy rà izany rehefa tena hoe mandroso de mandroso zany a ilay hoe fivoaran'ny cancer izany satria tena hoe tsetsina mihitsy zany a ny lavaky ny tsinaibe zany dia misy zany ny ataontsika hoe occlusion intestinale na ilay blocage zany hoe tsy mivoaka intsony zany a ilay kaka dia eo zany a no tokony anaitra ny olona izany ary marary be zany a ny kibo ny fahafantarana ihany koa zany ny hoe cancer du côlon zany a de ny hoe avoan'ny anémie zany a ilay olona tsy ampy ny fer miahatsatra ary miamahi ary tsy te hihinan-kanina zany tsy mazoto homana rehefa miandrokandrona zany a izay karazana symptôme rehetrarehetra izay a dia efa mahay mahina ihany zany a anatona dokotera mety misy ihany koa zany a ny hoe ganglion lymphatique zany hoe misy fivitosana zany a ohatra aty amin'ny elakelam-pe misy fivitosana ohatra any amin'ny vozona na ohatran'izay zany dia raha ohatra koa misy fivitosana koa ny kibo misy fivitosana ny foie dia efa tokony amahimaina zany a izay zavatra rehetrarehetra izay inona zany a no tokony ataonao zany a rehefa mandre zany a an'izay hoe karazana fambara rehetrarehetra izay zany a dia ny manatona dokotera aleo manontanytany foana ozy izy ny fitenenana ny investigation na ny fitiliana izay atao zany a dia eo ny coloscopie izany hoe misy zany a ny coloscopie izay ampidirina zany a avy any ambany a dia
mahita zany a ny zavatra rehetra izay miseho ao anatin'ny colon. Dia misy atao biopsie zany a, angalana kely zany a ilay fivotosana izany a, dia jerevana amin'ny laboratoire zany a, eo zany a no ahitana hoe tumeur bénigne ve sa tumeur maligne. Ny bénigne zany a mbola tsy de tena grave izy a, kanefa mety andeha isy évolution zany a makany amin'ny tumeur maligne raha ohatra zany ka tsy voatsabo na esorina. Ny fitsaboana moa zany a de ny hoe amin'ny voalohany zany a manao ny chimiothérapie, ny radiothérapie, de rehefa avy eo zany a tsaratsara kokoa zany esorina mihitsy zany a ilay tumeur cancéreuse, satria rehefa tsy esorina iny zany a dia iny lay miparitaka manao métastase na any amin'ny foie na any amin'ny poumon na any amin'ny tranonjaza zany a ho an'ny vehivavy na any amin'ny col na ny vozon'ny tranonjaza izany a, na mety miparitaka koa zany a manjary tumeur du sein. Ka izay zany a no hoe mila jerevana matetika zany a ny toe-pahasalamanao. Ka raha ohatra zany tamin'ny fianakaviana efa nisy zany a olona voan'ny cancer du côlon, dia ny fianakaviana iray manontolo zany a dia tokony anao fitiliana aingana dia aingana zany a any amin'ny dokotera mba hitandrovana zany a ny fahavoazana izany a eo amin'ny fianakaviana. De ny fitandrovana ihany koa zany a de ny hoe moramoraina zany a ny fihinanana ny viande rouge na ny henan'omby zany, satria io no misy an'ilay menaka saro-devonina izany a, dia salasalaina ihany koa ny fihinanana charcuterie, salasalaina ihany koa zany a ny hoe fanaovana ny barbecue zany a, dia mihinana ny sakafo betsaka fibre izany, toy izany zany a ny hoe ny voamaina, ny tsaramaso, ny tsiasisa, ny voanjobory, ireny zany a de appréciena de appréciena satria feno fibre, ary misy ihany koa zany a ny protéine avy amin'ny zavamaniry zany a, zay mora levonina kokoa zany a eo amin'ny tsinay. De ny fihinanana ihany koa zany a ny légume sy ny fruit zany a, ary indrindra moa zany a dia appréciena ny fihinanana ny anamaitso, satria ny anamaitso zany a no misy ny chlorophylle izay manatsara de manatsara tokoa zany a ny tsinaitsika olombelona, dia ny céleri tsara de tsara satria ny céleri a feno otrikaina maro a, ary dia diurétique izany hoe manala ny rano izany a ao amin'ny tenatsika olombelona. Dia appréciena ihany koa zany a ny fisotroana rano 2 litatra isan'andro, eo ihany koa zany a ny hoe fanaovana ny analyse de sel, ny kaka zany a isaky ny 2 ans, de ny coloscopie koa zany a isaky ny 2 ans ihany koa zany a, dia tokony andeha hijery zany a ny fahasalaman'ny tsinaibe. Dia eo ihany koa efa nazavaiko teto zany a ilay hoe fifadian-kanina, zava-dehibe zany io a amin'ny fiainatsika olombelona, satria ny fifadian-kanina zany a dia mba mamela zany a ny tavam-pandevonankanitsika zany a ao anatin'ny repos, izany hoe rehefa diso miasa be loatra izy zany a dia mety ihany koa ho reraka, ary mety tsy havita ny asany araky ny tokony ho izy a. De zay zany a no hoe ohatrany hoe sady mandio ihany koa zany a ny tenatsika ny fifadian-kanina, dia ny fireglena ihany koa zany ny stress sy ny sorosorotsaina, ny fahaizana mandamina ny olana izay misy eo amin'ny fiainanao, inona ny olana ary inona ny vahaolana eo amin'ny fiainanao mba ahatonga ny fitonian-tsaina. Dia misy ihany koa ny massage abdominal zay efa natoroko teto daholo moa zany zavatra rehetrarehetra izany a,
ny any amin'ny aziatika moa zany a no tena mpampiasa an'io a massage abdominal io a mba hanamora izany a ny fandevonankanitsika olombelona izany dia eo ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena izay efa natoroko teto a ny fanatanjahantena izay tianao manao azy eo ny natation eo ny vélo d'appartement eo ny marche eo ny danse aérobika efa nasehoko teto daholo a zany zavatra rehetrarehetra izany a ny fandehanana amin'ny spa bain tourbillon ny fanaovana ny sauna arakaraky ny hoenti-manana daholo moa zany zavatra rehetrarehetra izany a fa misy ny exercice physique izay mifanentana amin'ny hoenti-manany tsirairay tsy manana excuse zany tsika ny amin'izay resaky zay dia efa nazavaiko teto ihany koa zany a ny hoe fireglena zany a ny problème na gluten efa resako teto daholo zany zavatra rehetrarehetra izany inona zany a no tena hoe mahatonga zany a ny cancer du côlon zany a dia misy zany a ny hoe manaranaka héréditaire izy io zany a de mety misy ihany koa ny fisotroana toka na ny fifohana sigara be loatra dia araky nylazaiko teo hoe ny fihinanana ny henan'omby be loatra ny charcuterie ny fanaovana barbecue be loatra ny tsy fanetseam-batana ny tsy fihinanana ny fibre izay amin'ny entin'ny légumineuse na ny voamaina izany a dia ny constipation matetika ary ny fihinanana zany a ny gluten ho an'ny olona izay hoe mety tsy mahazaka gluten moa zany a dia ireo karazana protéine izay hita zany a ao amin'ny farine de blé ohatra de misy ihany koa ny farine d'avoine efa misy lista nolazaiko zany a tao anatin'ilay fandaharana momban'ny gluten satria ny conséquence-n'ireny zavatra ireny zany a de ny hoe rehefa olona tsy mahazaka gluten zany izy a dia manimba an'ilay paroi ao amin'ny intestin zany a ny gluten de manjary tsy afaka mifiltre an'ilay élément nutritif na ny vitamine tokony andehany amin'ny tenan'olombelona izany laitsinay a dia very any amin'ny kaka daholo a ny vitamine sy ny élément nutritif rehetrarehetra izany a ao amin'ny sakafo dia miareraka ilay olona ary dia voan'ny anémie ary ny complication zany a dia mety mitondra any amin'ilay ataontsika hoe zany hoe cancer du côlon maro dia maro zany a no mety ho conséquence-n'io a hoe intolérance au gluten io satria dia mandeha hatrany amin'ny hoe tsy fahampian'ny saina izany a tsy afaka tena miasa tsara ny sain'ny olombelona satria reraka de mety mitondra hatrany amin'ny dépression nerveuse io zavatra io a mety mitondra hatrany amin'ny schizophrénie ary rehefa natao ny recherche izany a dia manambara fa ny akamaroan'ny alcoolique sy ny drogué zany a dia misy an'io a problème na gluten io ary misy ihany koa zany ny problème digestif kanefa io zany a dia zavatra tsy de tena lazaina loatra zany a io hoe problème digestif io fa dia ohatrany hoe sofrira mangina zany a ny olona izay tratriny hoe problème digestif izany dia eo ihany koa moa zany a efa nazavaiko teto ny consommation na huile d'olive izay mandio ny tenatsika efa nazavaiko teto ihany koa ny consommation ny huile de coco à manger zany hoe rehefa mividy an'io any amin'ny supermarché zany de jereo tsara hoe huile de coco à manger satria misy ny huile de coco izay hosorana na atao amin'ny volo fa misy ny huile de coco hoanina izany
dia manasa anao ihany koa zany a anjifa ny boky le livre vert du bonheur satria misy ny fanazavana amin'ny antsipriany a izany a io hoe problème digestif eo amintsika olombelona io a ary misy ihany koa ny fanazavana momba ny sakafo ara-pahasalamana ary misy ny fanazavana momba ny gluten ary misy ny fanazavana momba ny fifadiakanina ka manampy anao betsaka izany a io boky io a izay hoe ahitanao zany a ny asambarana amin'ny lafiny rehetrarehetra satria ao anatin'ny asambarana koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fahasalamana rehefa olona izany hoe tsy mandreny ny tenany ho sambatra dia tsy rehefa tsy manana ny fahasalamana na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy zany a dia tsy mahita ny asambarana. Misy ihany koa zany a ny collation santé izay vokarina ato amin'ny Jeanne Forêt santé misy karazana graine maromaro zany ao anatiny ao zay feno otrikaina misy ny fer misy ny magnésium ny phosphore ny vitamine C izay hoe karazana graine izany a izay vokarina ato amin'ny Jeanne Forêt santé dia misy ihany koa ny karazana graine feno vitamine ihany koa zany a ka dia manasa anao zany a hitsidika ny jeanneforêtsanté.com fa amidy ao daholo ireo karazan-javatra ireo izay mety hanatsara ny fahasalamanao ary amin'ny samedi 6 avril à partir de 9h jusqu'à 17h zany a dia misy ny karazana exposition vente izay karakaraiko zany ao amin'ny Centrafrica any Montréal dia manasa antsika rehetra zany ho tonga ao fa isy zany ny fivarotana an'ireo sakafo ara-pahasalamana misy an'ireto collation ireto indrindrandrindra zany ho antsika vehivavy izay hoe mila mitandrina zany an'io resaka fahasalaman'ny tsinaibe io satria io zany no mitarika hatrany amin'ny cancer du côlon ary mitarika ihany koa zany any amin'ny cancer du col de l'utérus. Dia toy izay no azona tolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.